amin'ny fifaliana no iara-banatsika rehetra na tratra izao taona vaovao 2020 sy 2020 izao. Andro pasoavana, andro fanavotana, andro famonjena izay omeny tompo atsika ka hatanteraka ny famonjenantsika ity taona vaovao 2020 sy 2020 ity. Manana teny omenantsika Andriamanitra firariantsoa ho anisam-batan'olona, ho anisa tokantrano amin'ity taona vaovao ity, voalaza ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Izao voalaza ny ten'Andriamanitra. Kanefa isika araka ny teny fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Ry havana malala, na dia miasarotra aza ny toe-javatra misy eto amin'izao tontolo izao dia manome teny fikasana sy firariantsoa ho anao Andriamanitra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia le hoe isika dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao. Hitombo ao anatinao ane izany fanantenana izany, fanantenana ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Ka na dia miasarotra aza ny toe-javatra misy zavatra izay atahorana eto amin'izao tontolo izao dia aoka ianao hanana fanantenana amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Miaraka amin'izay ihany koa dia manana iraka izay tiana ho tanterana miaraka aminao Andriamanitra amin'ity taona vaovao ity. Ao amin'ny Petera faharoa ihany toko fahatelo dia ny andininy faharoa amby roapolo. Izao voalaza ny ten'Andriamanitra. Sady manantena no mampafaingana ny iavian'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevina ny lanitra ary andory sy ampiempo ny tena zavatra rehetra. Sady manantena no mampafaingana ny iavian'ny andron'Andriamanitra. Te hiara-miasa aminao Andriamanitra, hanatanterana izany teny fikasana izany, dia le teny fikasana ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao, dia te hiara-miasa aminao Andriamanitra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Hanafaingana ny iavian'izany andron'Andriamanitra izany amin'ny fomba ahoana? Mateo 7:20-20 ary ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny firariantsoa omenanao tompoko dia tena handray anjara ary hanotena hiara-miasa amin'Andriamanitra ne ianao amin'ity taona 2020 sy 2020 ity amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary ny firariantsoa fahatelo farany izay omeny tompo anao dia ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ihany ary hovakitsika ny andininy fahasivy. Izao voalaza ny ten'Andriamanitra. Raha nanome teny fikasana izy dia hoy izy, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maro-po aminareo izy ka tsy tiany isy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ry havana malala, taona vaovao, dingana vaovao, fomba fijery vaovao, tanjona vaovao. Ny firariantsoa omenanao dia ny hoe ho tanteraka aminao ane ny famonjen'i Jesosy Kristy amin'ity taona vaovao 2020 sy 2020 ity. Ka ho taona ihany koa izay tena hirosonao ary indrindra iainanao ny amin'izany hoe fibebahana izany, satria ny tompo tsy mahela ny teny fikasana izy, fa manome anao tompo taona izy, manome anao androm-pahasoavana izy mba hahafahany mamonjy anao ka tsy tiany ho very ianao fa hanana fiainana mandrakizay ary ho tonga ny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao araka ny teny fikasana. Ho amintsika rehetra ne izany firariantsoa avy amin'Andriamanitra izany amin'izao taona vaovao 2020 sy 2020 izao.